ny fiafaran'ny ota. Ary izao jaona dia nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo hiaona amin'ny vady. Ao aorian'ny arivo-taona fitsarana any an-danitra dia Kristy sy ny olona voavitra ary Jerosalema vaovao dia heverina ity an-tany. Ary arakaraka ny anakakezan'ny tanàna masina ny tany-drava, Jesosy dia andidiny ratsy fanahy izay maty hitsangana avy amin'ny vovoky ny tany. Noho ny teniny, ny very tamin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra zao dia hitsangana eo anatrehan'Andriamanitra. Ireo very hitsangana maty miaraka amin'ny vatana mety maty nanana ny talohan'ny nahafatesany. Rehefa midina Jesosy ka mitehana amin'ny tendrombohitra oliva ny tongony, dia isororo tany mafy andrava ilay tendrombohitra sy hanova azy ho lemaka lehibe. Ka eo Jerosalema vaovao, ilay tanàna lehiben'Andriamanitra no idina avy any an-danitra ary iorina eo amin'io tany lemaka io arak'izay efa nanomana an' Jesosy azy. Rehefa tapitra ny arivo-taona dia ova Satana ho afaka amin'ny tranomaizina ny toerany ary hivoaka ka hamitaka ny firenena rehetra amin'ny vazantany efatra. Apokalipsy 20:7. Ny tena mahavariana ry havana dia mbola miezaka foana Satana hamitaka farany an'ireo izay mpanaraka azy ka nangona azy ireo aka ny tanàna masina mikery ry havana. Jenerary sy miaramila maro avy amin'ny vanim-potoana ny fandimby no anakambana ny fahaizany ho fanomanana n'ilay ady lehibe. Ary amin'izany asa izany no anehoany ratsy fanahy fa tsy hiova intsony ny fon'izy ireo. Raha azon'izy ireo atao azy dia ho esorina eo amin'ny seza fiandrianany mihitsy Andriamanitra ary akan-keriny fitondran'ny tanàna masina. Tsy tonga saina mihitsy izy ireo fa tsy misy dikany aliny azy satria efa resy izy ireo talohan'ny nanombohany, efa tonga ny fitsarana. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nijangana teo alohan'ny seza fiandrianana ary maty no tsaraina arak'izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araky ny asany. Tampoka ry havana, eo ambony tanàna Andriamanitra iseho ambonin'ny seza fiandriana amboniny, ka ireo tetikady sy manan-kery izay nivolavolain'ireo ratsy fanahy dia hijanona avy hatrany. Raha teo am-pibanjinana ny tavan'Andriamanitra dia natao nahatsapa tamin'ny fangiry firinan'ny fahotany dia tadidin'ireo very ny fotoana rehetra izay namonoany ny fefetreretany sy ny fotoana izay nihodinany tsy hiaino fitalaon'ny fanahy masina ry havana. Ary ny sasany andehany amin'ny toerana nandevenany ny fahotan'ny famonoan'olona sy ny fandikan-dalàna ary ny asa rehetra izay nataony ry havana. Ary amin'ny famenarana no niatrehan'izy ireo ny teny Jesosy araka ny hita ao amin'ny Luka 9:7 ary tsy misy takona izay tsy ho hita na miafana izay tsy ho fantatra na tsy aseho. Aseho miariary eo anatrehan'ireo ny horonan-tsary ny fiainany. Ny very tsirairay dia samy azo amin'ny fahafenoana fa tamin'ny alalan'ny safidy nataony tenany dia nitsipaka ny famonjena izy. Ny fiadanana sy ny filaminana ho an'ireo izay ao an-tanàna dia tsy ho azo ireo mihitsy. Ny fahatsapana ny fahadisom-pana tena namanjo azy ireo dia tsy misy teny malaza azy ry havana. Tsy afaka mandany fahamarinan'Andriamanitra ireo mpikomy aminy rehefa nolazainy fa meloko izy ireo. Ny iray feo izy ireo sady niankohaka teo anatrehan'ilay andrian'ny fiainana no nikika an-dranomasina na hoe marina sy rariny ny lalàn'Andriamanitra. Ary niakatra namaky ny tanàna izy dia nandidina ny tobin'ny olona masina sy ny tanàna malala ary nisy afonidina avy tany an-danitra ka nandevina azy ireo. Apokalipsy 20:7. Farandry havana, tonga ny fotoana tsy maintsy hiatrihan'ny very ny vokatra tsy azo hivalozana ny asa nataony. Tsy misy fampitandremana dia hilatsaka avy any an-danitra ny afo sy olofara. Hitritra ny tany ary hisy afo hivoaka avy any amin'ireo lavaka avy ao amin'ny fanambanin'ny tany. Ary raha mialevina ao anaty afo be ny ratsy fanahy, ny marina kosa dia avitra ao anatin'ny fandriam-pahalemana ao amin'ny Jerosalema vaovao. Ny mpanota tsirairay dia mandray ny sazy mifanaraka amin'izay nataony. Ireo izay kely ny ota izay vitany dia horingana aingana, fa ireo izay meloka noho ny abibiana mifanohatra maha-olombelona kosa dia ho lava kokoa ny fijaliana. Ary Satana ilay rangory fototry ny afo izay niavian'ny ota rehetra no tsy maintsy hijaly ela indrindra. Ho an'Andriamanitra ny saziny ratsy fanahy dia fahoriana, kanefa izany no takian'ny fahamarinana ry havana.
fahafatesana ny tambony ota fahafatesana ny tambony ota teo amin'ny azo fijaliana Jesosy dia nijaly tamin'io sazo faran'io ho an'izay mety mandray amin'ny fitiavana ny sorona nataony kanefa ny mampalahelo fa ireo very dia nandahy fanomezana izany ary tsy maintsy andony vidin'ny ota izay nataony izy ireo fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana mandoro ary ny priare rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary ka ho dorano andotra azy ny andro izay ho avy ho Jehovah tompony maro ka tsy asiana miangana na ny fakany na ny sampany raha miamangatsika ny lavelona faran'ny sazy ny ponina eto amin'izao tontolo izao anandratra ny feony ka hideran'Andriamanitra ry havana fa Satana ilay mpanjaka ny fampiorona dia levona mandrakizay amin'ny filamenan'ny tontolo tsy manam-pataperana Andriamanitra zao dia hifantoka amin'ny famoronana lanitra sy tany vaovao indray ry havana